Feno avokoa ireo toerana fandraisam-bahiny eto Madagasikara amin'izao fotoam-pialan-tsasatra lehibe izao, hoy ny ministry ny fizahantany. Ao ireo toerana fandraisam-bahiny feno mpiala sasatra amin'izao. Ao ireo efa voafandrika volana maro mialoha. Ankoatry ny mpizahantany malagasy dia misy amin'izy ireo ny mpizahantany vahiny. Afaka volana vitsivitsy ohatra dia ho avy eto Madagasikara ny mpizahantany allemand izay miisa 500,000 avy amin'ny alalan'ny sambo. Maro ireo toeram-pizahantany izay tsy mbola voatrandraka eto Madagasikara. Isan'izany ny any amin'ny lalam-pirenena faha-efatra ao amin'ny faritry ny Betsiboka, hoy ny ministry ny fizahantany, mampalaza ny maiva-tanàna ny fitrandrahana volamena. Afaka mamorona circuit tsika momba ny volamena fa eo maiva-tanàna zao dia azo lazaina hoe afaka manitona vahiny tsika na malagasy na vazaha dia andeha ao dia andeha hijery hoe ahoana moa fomba fitrandrahana volamena. Misy ihany koa trondro izay endémique. Dia trondro endémique io zany tsy dia fantatr'olona loatra. Dia eo zany nanapa-kevitra zay hoe ampiasaina an'zareo ny fomba fanaovana circuit dia mba afaka mandeha amin'ny ranon'ny Betsiboka ny olona dia mahita an'ilay trondro ihany koa dia misakafo dia mijery an'ilay fitrandrahana volamena. Ametraka tetikasa ametrahana toerana fialan-tsasatra eo amin'ny tetezan'ny Kamoro ny ministera ny fizahantany. Azo isariana mpizahantany ny toerana manatantara toy ny tetezan'ny Kamoro. Dia titon'ity zany record national hatramin'ny zontsika fahaleovan-tena. Tonga an'izany aloha dia niezaka zany isika mba hoe ampahafantarana ny olona rehetra maneran'izao tontolo izao amin'izay toerana afaka nandehananay tamin'ny alalan'ilay Madagascar Promotion Tour hoe vonona andrainareo ny malagasy. Firenena manana maizy azy tsy misy manerana zao tontolo izao ny firenena mana tahaka ny Madagascar hoe 20% ny zava-maniry zava-manan'aina eto dia endémique tsy misy raha tsy eto amintsika. Ny ezahana zany hoe le zavatra tsy tian'olona hita aty amintsika. Le ohatra hoe guide manaonao foana sanatria na hoe ny mpiara-miasa amintsika tsy mahay mandray vahiny force de l'ordre sisy indraindray lasa misy olana dia miezaka daholo zao rehetra roa hanatsara ny fandraisana vahiny dia milamina zany ny ary Madagasikara dia miezaka mba tsy hampanina dia zavatra tsara zany fizahantany dia mahatonga vola mampidi-bola amin'ny volam-panjakana kitabolam-panjakana tamin'ny taona lasa fatatsika efa amin'ny $700 millions eo ny volan'ny entin'ny tourisme amin'ny taon'ity 2017 dia tokony mihoatra an'izany dia manome lanja ny vola malagasy. Niakatra 100,000 ny tahan'ny fahatongavan'ny mpizahantany tamin'ity taona 2017 ity raha nampitahaina tamin'ny taona lasa hoy hatrany ny fanazavan'ny ministry ny fizahantany. Ho tratra ny isan'ny mpizahantany hatramin'ny 3 hetsy amin'ity taona 2017 ity izay mbola tsy ary nisy teto Madagasikara hatramin'ny azahoantsika ny fahaleovan-tena izay. Nitondra vola hatramin'ny $70 ho an'ny Madagasikara ny fizahantany tamin'ny taona 2017 iny. Nanatanteraka fionana sy ny fivoriana niaraka tamin'ireo mpandrarahara mpizahantany tato amin'ny faritry Betsiboka sy Boeny ny ministry ny fizahantany tamin'ny herinandro lasa teo iny.